tsika ombieny teto dia fa toy ny milavolefina eo anatrehan'ny ady toy ireny miaramila miatrika ady reny mirosy kely indray mandeha dia milavolefina ary efa ozy izy ny namina sombavamboaka anankiray teto hoe tokony hidiana tsy hidiana tsy tokony hosokafana varavara-pasana tsy tokony hosokafana zany indray no omanina ary dradradradraina hoeniny zao tontolo zao hoendriky ny fiomanana fitondram-panjakana eo amin'ny fiatrehana zao ady atao amin'ny Covid-19 izao ka ninona fomba fijery ihany na inona faharesen-dahatra zay mpanapa-kevitra any aminy hoe zay ny fomba fijeriny azy tsy fidradradradrana zany horetany horen-danitra akory no ahafoana ny coronavirus eto Madagasikara tsy fitabatabanany zany ary fanombanany sain'ny vahoaka amin'izany no ahatonga ny vahoaka afaka hiaro-tena sy voaro ny fitondram-panjakana amin'ity Covid-19 ity fa izany dia mbola manam-pirofo indray mandeha ilay endrika fanaovana tsinitsinina ny raharaham-pirenena ilay endrika tsy firaharahiana ny zava-misy iainan'ny vahoaka eto amin'ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao ary indrindra mihitsy ao anatin'le izy miala tsiny afa averimberiko hoe ty resaka ty satria tanàna roa eto amin'ny faritra Analamanga no tratran'ny ataoko anaty farangososona mihitsy hoe Antsotsay na ilay nyteneniko afako-maly hoe tikano tsy tikano amin'ity resaka ty zay mampiseho indray ilay fomba fiasan'ity fitondram-panjakana ity ny aminy hoe zay mahataitaitra ny lohan'ny lehibe ny mpanatanteraka androany dia tononona dia tanterahana avy hatrany manaraka ny boky fotsiny koa ny tandapa sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra sy ny mpisolelaka rehetrarehetra tsy misy fanarahana ny fenitra mba fomba fitenitra zareo ihany no hoe manara-penitry roa fa eo amin'ny fanatanterahana asa tsy misy fanarahana ny fenitra ary raha ny tena marina rehefa jerena dia tsy misy fahalalana ny fenitra amin'ny fomba fiasa fenitra amin'ny fomba fitantanana ny raharaham-pirenena fenitra amin'ny fomba fitantanana ny krizy ary fenitra amin'ny fomba fitantanana ny krizy ara-pahasalamana salamizao akory tsy misy zany fa dia mandeha arak'izay say-patatry ny olona anankiray fotsiny ny fitantanana ny firenena zay le anapory-foitsika hatrany hoe tsy mety ary tsy hainy zareo mihitsy ny fitantanana ny firenena maika fa amina krizy goavana dia goavana salamizao zay irahana ka raha iverina amin'io resaka fanorenana fasana io sika irahantsika mahalala fa samy manohitra ny mponina amin'ireo toerana ireo ny antony dia tsotra fotsiny tsy hoe fity te hanohitra tsy hoe fity te hanana problema tsy hoe fity te amboly adihevitra isan-karazany fa mipetrahsika amin'ny toerana hoe eo amin'ny tanàna zay misy azy any amin'ny ainao aman-jery izay mapita mivantana na tsy mivantana io koa mbola adihevitra be anankiray ny kabarin'ny filoham-pirenena no ahenona fa eo an-tanànany no ametrahana fasambe cimetière moa amin'ny teny frantsay fa izao zany efa misy voambolana mahadika azy hoe fasan'ny firaisapo eo amin'ny tanànany no asinan'io tsy misy fahafantarana mialoha akory aiza ho aiza eo tsy misy fifandinihana mialoha akory hoe takininona ary na ny tompona andraikitra olom-boafidy sy ny autorité locale rehefa tena nyzoina dia mitovy ihany ny fomba nafantarana azy raha tsy hoe ireny olona ireny kongany misy mandainga misy miraitsik'ombakomba ny fitondrana avy any ambony ka manafina ny zavatra tokony ho fantatry ny vahoaka eny fotony izay no anton'ny fidianany vahoaka azy mba hiaro ny tombontsoa ny vahoaka eny atoerana mba hijery zay tena mahasoa an'le vahoaka tsy sanatria mivavaladiny lela mitsipaka ny fifampikarakarana eo amin'ny samy malagasy rehefa tratran'ny tsy azo anoharana eo amin'ny tsy hafahana mitondra ny razana mivoaka ny faritra akory zany fa tokony natao tao anatin'ny fampanarahana ny fitsipika sy ny fomba fiasa izay apetraky ny lalàna ary fitondram-panjakana ihany no nametraka andreo sy nandrafitra andreo arak'izay nilavany azy kanefa rehefa tonga ny fotoana ilana azy
dia tsy mampiatra an'ilay izy akory. Hanika miraviravy tanany ny olona satria tonga amin'ilay fitenenana hoe any amin'ny toerana sasany tena miatra zany any amin'ny distrika Ambohidratrimo mihoatra lavitra noho ireo hitantsika ireo satria tsy manalavitra an'ireo cité vaovao. Misy ilay atao izan'ireo zay asa tsy manalavitra an'ireo tetezamita ireo toerana eritreretin'ny zareo raha fijerina azy ho asianan'ilay fasana. Fa raha nantenaina ny fitohizan'ireo zay asa natoboka reto fitondram-panjakana rehetra fotoana tetezamita ireo raha fonenana ho an'ny hatramin'ny farany raha nisy nomena tamin'izany mihoatra lavitra noho ireo ary mbola nampanantenaina fao tohizana amin'izao fitondram-panjakana zao ny fanorenana fonenana ho an'ny vahoaka solony zany raha fonenana ho an'ny velona any amin'ny ankapobeny raha ilevenana bulletin isan-karazany raha trano fonenana isan-karazany amin'ny toerana solony zany faritra isan-karazany ihany no andrasana amin'ny ankapobeny na fototra iray raha mitsangana ny amin'ny faritra sasany bulletin isan-karazany raha tazana efa miainga isan-karazany amin'ny toerana takinina sy takinina isan-karazany ihany misy azay andrasana dia mandeha rehefa itikasitra iray raha ny mitsangana ny amin'ny faritra sasany fasana ilevenana tsy hoe rehefa misy anankiray tazana efa miainga ho an'ny vahoaka malagasy no entina miady amin'izao arety mandoza izao ka eto zay dia mbola miteny foana hoe ok zay ity tery vaimanta amin'ny fanatanterahana ny asa sy ny tetika asa sy izay zavatra mety sy tokony atao eto amin'ny firenena malagasy ity. Nanao sosokevitra zay ary mbola manamafy fa ny zavatra tokony atao dia ny mamoaka araka ny tokony ho izy ny fepetra zay sahaza hoentina mandevina ny fianakaviana zay sanatry lavon'ity aretina ity mandevina azy araka ny tokony ho izy araka ny sotoavana malagasy araka ny fifampitondran'ny fiarahamonina. Fa hoy izahay hoe na ianareo mpitsabo aza na ny mpitsabo manana ny lazainy fa ny filan-kevitry minisitra koa manana ny heviny amin'ny resaka fitsaboana. Zay foana ny zavatra mitranga eto fa na mpitsabo ara dia misy milaza fa tsy maharitra ela ny fahavelomany orotrika aretiny io rehefa maty ny olona anankiray nahoana io tsy ho azo alevina ny amin'ny fasan-drazana. Fa ny fepetra hoentina manatanteraka an'izany efa navoaka ingeny hoe isan'ny olona afaka mandevina efa navoaka ny fepetra isan-karazany maninona zany tsy ahafahana mamoaka fepetra entina mampita ny sistan'ny faritra anankiray raha ohatra ka misy zany hoentina manaja ilay mahamalagasy fa isika tadidio fa na dia ao anaty krizy aza na ao anaty amehana isan-karazany ary na ao anaty amehana ara-pahasalamana ary no hitrangan'ny fahafatesana isika malagasy foana ary manana amin'ny maha isika tsikitsika fa tsy mitaratara-poana tsy mandika fahatany tsy manao dika vilana ny zavatra mitrangany velana fa manana amin'ny maha isika tsikitsika ary arak'izay azo atao dia tokony ho tandrovina sy tokony ho ajaina ireny zavatra ireny ka eto zay dia mbola manamafy an'izay fa aminay mbola azo atao tsara ny mametraka fepetra anatanterahana fandevenana nyreny havantsika lavon'ny aretina ireny fanjara ny fitondram-panjakana mijery fepetra matotra sy entitra sy sahaza ahafahana manatanteraka an'ireny fa tsy moramora amin'ny fianakaviana no mandevina ny havany lavitra ny tanindrazany dia any aoriana vao hikarakaran'izay indray noho ny antontsy azy matoy io azoko ty ana any ariana hafa inge ny fandevenana tamin'ny andro ny pesta taloha samy malalytsika efa tsy mitovy ny faharetan'ny otrika aretina tamin'izany sy ny amin'izao fa ny fanampiana n'ireo fianakaviana ireo andevina ampanajana ny havany izay lavon'ity aretiny ity no tokony imasoana amin'izao fotoana izao. Raha hitantsika koa no resahantsika tatoato ny fepetra ny raisina mikasika ny fivorivoriana ny famorim-bahoaka raha nahamarikitsika dia ohatra ny ampidinina tsikelikely le isa ny amin'ny fahafahana miaona sy ny fahafahana mivory fa tsy eritreretina mihitsy ny fiainan'ny vahoaka andavanandro izay tereniny zava-misy ka ny fepetra zay avoaka ny fanjakana dia tsy ahafahana manaja n'izay isa izay. Resaka tsenitsika teto ny amin'ny hoe nidina ny tsena isan-kerinandro tamin'ity herinandro ity dia efa niarahantsika nalala fa nihidy fa ny tsena isan-kerinandro ihany izay misy mpivaro mandeha indrindra
no mihidy. Fa fantatsika fa hitapoko hitam-pirenena fa ny fiainana andavanandro ankoatran'ireny tsena isan-kerinandro ireny, ny tsena isanandro averinay zany dia mitohy foana ihany na eto Antananarivo renivohitra na ivelana Antananarivo. Inona ny mahasamihafa an'izany amin'ny fivorovorian'ny vahoaka? Fa toy ny andavanandro ihany, na ny any amoron-dalana, na ny any anaty tsena isan-karazany, ny any anatin'ireny toerana misy botika maro isan-karazany ireny, rehefa hita hoe tsy mety, tsy sahaza ilay fepetra, dia aleo mitady vahaolana matotra kokoa, sahaza kokoa, fa averinay, fa tsy maneho tsy fahavononana hiatrika ny ady na akatony fepetra akory zany, fa milaza fotsiny hoe voalohany indrindra tsy ara-draniny, tsy mitovy lanja ny fampiarana ny fepetra eo amin'ilay ady, ary faharoa vao maika manaparitaka an'ilay otrikaretina, satria rehefa tsy afaka miparitaka amin'ny toerana isan-karazany, amin'ny tsena isan-karazany ny mpikirakira izany na mpivarotra na mpividy, dia ivangongo amin'ny toerana anankiray hita fa misokatra, ary vao maika oloza tena mitatao sy miatra avy hatrany amponina isanandro ary hiteraka olana amin'ny fiparitahana aingana dia aingana an'io aretina io. Toy izany koa ilay fepetra mikasika ny fifamezivezena sy fifamoivozana anabakabaka. Za tsy hiverina amin'ilay hoe mihidy analamanga, za tsy mihidy, tsy hiverina amin'ny intsony aho. Fa rehefa ndresaka n'iny tsika dia fantatsika efa ny filan-kevitra minisitra izay mivory omaly dia nanapa-kevitra fa manomboka izao dia tsy handray mpandeha avy any ivelany intsony ny fiaramanidina. Midika izany fa no amafisa ny filan-kevitra minisitra zavatra nolazaintsika sy nyresantsika teto, ilay hoe tsy nihidy mihitsy io sistan'ny Madagasikara io nandritra izay fotoana ela be izay, miaiky ny fitondram-panjakana fa lasa kovavany fotsiny ny zavatra niraisina sy ny fepetra ny tenenina ny amin'ny hoe mihidy ny sistan'ny Madagasikara hatramin'izay. Hay ve izay ihany ny zava-nisy rehefa nolazainay teto fivezivezen'ny fiaramanidina hitan'ny masonay farafahakeliny ao anatin'ny herinandro no porifoin'ny filan-kevitra minisitra omaly fa marina ireny zavatra nolazainay ireny ary mifanohitra amin'ny fepetra izay efa niraisin'ny fitondram-panjakana tany aloha. Raha milaza nefa filan-kevitra minisitra maly hoe ho idina amin'izay angamba, ataoko hoe amin'izay ny sistan'ny Madagasikara tsy hidiran'ny avy any ivelany intsony, dia mbola misy baraingo mipetraka ihany ao ananonaninao hoe fa inona ihany ty resaka ty ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny mahasoivo any amin'ny tany misy mahasoivo antsika, any Chine ohatra, mandefa filazana milaza amin'ireo olona avy any Chine te hiverina aty Madagasikara fa amin'ny herinandro ambony mbola misy sidina izay ho avy aty. Tsy fantatra hoe aiza ny fandrindrana ny fanapahan-kevitra raisina fitondram-panjakana, fa izahay teto rehefa nyteny hoe olona tsy tafody ohatran'izay, na izy efa tsy afaka mody noho ny asa mandrarahany, na izy efa tsy miomana ny hodintsony, na io mody aty Madagasikara na io mody any ivelany, fa nahagaga ny nahita ny filazana hoe ho an'ny miala eto Madagasikara makany ivelany efa 30 mahery izay sidina tato anatin'ny volana vitsivitsy. Sidina 30 zany ve dia mbola tsy ho tafody ihany izay ho tafody? Fa izay ny tenenina hoe na izy efa tsy afaka mandeha mihitsy dia okizay idio tanteraka ny sistanina mivoaka na miditra, na izy mihitsy no efa manapa-kevitra ny hijanona eto dia okizay idio tanteraka ny sistany na mivoaka na ny miditra. Fa io foana no efa nananantsika problème, io foana no efa hanenenantsika io fahatarekena io, fa efa fomba fiteny moa no hoe foin'Andriamanitra ho nosy Madagasikara, efa tombony lehibe ho antsika teto amin'ny fahafahana tokony nahafahana fehany olana io zany hatrany am-boalohany. Jereo tsara fa ny akamaroan'ireo firenena izay voalaza fa nahafe ara-potoana tamin'ilay andiany voalohany tamin'ny taona lasa dia ny akamaroany saika nosy. Inona ny antony? Satria nahay ny feny sisy tanin'ny ara-potoana izy dia izy samizy mifampikarakara tao. Fa isika
lasa kovavany fotsiny, lasa soratra ambonina tabatra fotsiny, lasa fanapahan-kevitra anaty fivoriana fotsiny noho ny fepetra raisina fa mifanohitra amin'izay hatrany no mitranga hanika nampidirina teto ny avy any Afrika Atsimo, mipoitra ny variant avy any Afrika Atsimo, olo-kafa sy zavatra hafa no aniliana azy. Izao amintsika miteny izao ny fiaramanidina mbola mivezivezy eto ihany, lazaina fa idina ny sisy tany dia samy miomana engane tsisy Andriamanitra tsy tia ratsy, engane tsisy Andriamanitra tia ratsy azafady, ka hiaro antsika izy mba tsy hiaran'izany vokatry ny tandrametaka sy ny tandrevaka izay ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ihany. Iainantsika amin'izao fotoana izao ihany koa, vaovao henontsika ny hoe misy fikambanana hafa tena tsy miankina amin'ny fanjakana mihitsy, fondation moa ny filazantsika azy, izay mpitantana orinasa vahiny eto Madagasikara. Asany tsy hitako izay teny ilazana azy, fa ny zava-misy dia ahitana taratra hoe misy karazana fahefana anankiray tao ambadika tao izay miara-mitantana mpitondra fanjakana an'ity firenentsika ity tato anatin'ny fotoana vitsivitsy farany kay. Efa tarataratra ihany io, ary teto amin'ny fandarana miara-manonja sy tamin'ny fampitam-baovao sy ny famakafakana nalefa hatramin'izay efa natsidika ihany io resaka io, fa voapirofo koa izy izao, voapirofo hitapoko hitam-pirenena fa fikambanana hafa tsy miankina amin'ny fanjakana no mamory izay heverina fa ho ati-doha tokony hitantana ny raharaham-pirenena eto Madagasikara. Ahitantsika ny fahalemen'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao, ahatarafantsika ny tsy fampihin'ny herin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao, ary ahitantsika ny tsy fetezan'ny politika amin'ny ankapobeny hitondrana ny fitondram-panjakana manam-pirofo fa misy marionnette eto Madagasikara izay lalaovin'ireo mpanambola sy ireo vahiny izay mifeny lafiny ara-toekarena, fa ny tena mahakivy mifeny lafiny ara-toekarena izy, mbola mety misy kajy azo lazaina hoe adisanina ahafahana manam-pirofo an'izay, fa hifeny lafiny ara-politika eto Madagasikara ihany koa. Eto izay dia milaza fa raha izany no zavatra misy dia mbola tandindomin-doza hafa ny firenena malagasy, raha tsy efa hoe loza miatra ihany koa io, satria midika izany fa ny fitantanana any ambadika any, ny fanapahan-kevitra raisin'ny mpitondra fanjakana, dia rehefa tsy ilay fanapahan-kevitra izay tsy araka
fa mbola tsy hoesahako androany fa hodinihana koa izy satria tsy azo atao mihitsy ny hoe mampita vaovao tsy mahapototra na sanatry vava tsy hoe ianareo no mandainga fa ilaina fiaraha-midinika izay dia izay vao hotateriny aty any ny mahakasika an'izay vaovao zay ametraka ny veloma mandrapitafa ohatsika menakavy indray izay no hitondrako ny azo atao hoe famelabelarana ny androany mbola maro moa ireo namana andray fitenenako dia omeko ny namana fanira zafy manantany avy hatrany ny fitenenana. Misaotra ny namana Erika Randrenaivotsika, namana avy ny Ambotry Manjaka, Erika Bogosy, ho zahay ato amin'ny miara-manonja dia fahaly mitafa amintsika rehetra arak'izay efa nentin'ny namana rehetra teo aloha ny tenako Faniry Razafy Manantany handray ny micro ndray amin'izao maraina izao eto amin'ny miara-manonja anio alakamisy faharoa amby roapolo efa any amin'le 23 ara-pitsady ny saiko resaka betsaka amin'izay tsika rehefa avy eo fa alakamisy faharoa amby roapolo ny volana aprily 1 androany zany dia fahaly mitafy amintsika marobe ireo namana mbola hiditra amin'ny antso atarby mazava ho azy hiverina namantsika Vonson Andrianjato mbola ho avy eo ihany koa namantsika Guy Maxime ny solomavamboaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boribory tamin'ny voalohany Anitra Razafy Manantsoa ihany koa dia mbola hiara-dalana amintsika eo ary misy izay fampahafantaran-javatra sy fanovozam-baovao hozarainy amintsika eo amin'ny alalan'ny feo sy ny horonan-tsary mihitsy rehefa tonga izay anjara fitenenan'izay fa isika moa nanaraka ny fanazavana nentin'ny Zokobe Andrianjato teo tapaka kely izay fanazavana nentin'izay dia ny angaviantsika izy hiverina zany raha ohatra ka efa amin'ny antso atarbe ao Zokobe Andrianjato dia raisitsika avy hatrany hanohy izay fanazava-keviny atao anatin'ny fanadihadiana izay aorianan'izay dia hiverina amintsika ny tenako satria marobe ireo vaovao sy tsara ho fantatra indrindra amin'ny asa pikarohana ataon'ireo mpitsabo malagasy amin'izao fotoana izao izay tena maro dia maro izy ary miezaka mitondra ny vokatra izay mahasoa ny vahoaka ao anatin'izao ady amin'ny Covid-19 izao hiditra variant mafimafy indray tsika satria efa ho lafrantsa ao ny variant brésiliana amin'izao fotoana izao eto moa dia efa misy an'ilay variant sudaf akoatran'ilay Covid izay efa mandeha efa ao ny namantsika Andrianjato raha efa vony ianao Zokobe dia mitenena avy hatrany. Mamerina ny arahaba ary veritra fa averitra trano voalohany ilay filinina teo satria dia mamerina ny arahaba ho antsika rehetra ato anatin'ity miara-manonja ity. Averitro hatramin'ny voalohany ny fanazavana mba ahafahantsika manjohy ny hevitra tikam-bary elatsiny ny fatapahana teo ny atao hoe brassage ethnique na ny fifangaroan'ny mponina na ny foko dia nambara teo zany fa efa vitan'ireo mpamakilay na ny pionier atry ny ela be teto Madagasikara. Nanao izany voalohany ny Gojaraty raha ny nambarako teo tany amin'ny taona 200 tanoany miditra tany Taolaniaro Fort-de-France. Ireo no nanely ny endriky ny hira gasy tonga taty ekibon'ny Merina rehefa nandalo ny beko, ny sofa, ny tokadoka, ny bijy, ny ainteny, ny obolana sy ireo hira na zanak'hira nanaovana moraly sy lesona ara-sosialy teto Madagasikara. Ireo andian'olona nambaran'ny dokotera Joseph Rakotondraina ireo dia 17 no isany tamin'ny ampiandohana ary nahavita ny tety any Madagasikara voalohany. Nanotrona azy ireo tamin'izany ny foko Atandroy, peuple nomade. Ny teny Atandroy marina araka ny fanazava-kevitra nataontsika teto fa io no latin gasy ary maro amin'ny teny Atandroy io no nivoaka avy amin'ny teny sanskrit, teny tranainy indrindra eto ambonin'ny tany ary teny itenenany reto Gojaraty reto. Ny Gojaraty moa zany dia ambara fa ireo no atao hoe paysan sans terre avy any Inde ary niparitaka nanerana amin'izao tontolo izao niala tamin'ny toe-javatra izany ary misy io contingent na 17 monja
tonga teto Madagasikara ary nanely ny atao hoe hira gasy ary kolotsaina izay mianaka manerana ny Madagasikara izany. Reto karana-monina eto Madagasikara reto dia taranaka reto Gujarati reto. Fa saingy teo amin'ny fomba amam-panao dia samy hafa tanteraka ny génération contemporaine ho an'ny karana, satria dia tsy nita tamina mixité sociale mihitsy ny karana teto Madagasikara, izany hoe ny fifangaroana tahaka ny nataon'ireo razambe tonga teto Madagasikara tamin'izany fotoana. Marina fa nanaraka azy ireo izany hoe ny Gujarati zany ny hegemonie meriny, ireo mpiary harena, mpihary eny, izay moa no tena dikany amin'ny tany ambolohany. Ireo zany no mpihaza jamoka. Ny jamoka dia omby no anarany tamin'ny andron'ny Ralambo izany. Ary ny Andrinda no mpivarotena tamin'izany fotoana izany, mpiary hena zany. Izay no antony zany ny président Ratsiraka tamin'izany fotoana izany hoe ny prince Ramahatra no mpivarotena nanoana azy andeha hianatra tany an-dafy, satria izy ireo no nanana mpanompo andeha maro fitondra ny hariena mody ajeky Bolomerina. Avy eo dia nisy ny andihana miaramila nentina tamam-voalohany nanao ny pacification na réunification arak'izay fomba ilazantsika azy, araky ny finaridavana andena Bolomerina manao hoe ny ranomasina valavarehako. Fa ny frantsay any Galenie no nanara-dia ny akamaroan'ireo fivezivezena, mouvement de peuplement, mouvement de migration sy ny mouvement de richesse teto Madagasikara. Mafy be Galenie tamin'izany fotoana izany, satria sady ametaka ny autorité frantsay, izany hoe ny fahafanjakana miainga araky ny vaika avy any Paris, ary nanatanteraka ny atao hoe zarazarao anjakana tamin'ny vahoaka malagasy. Ny vahoaka malagasy izay efa niavana araky ny fampelezan-kevitra nataon'ny Gujarati tamin'izany fotoana izany, ary dia namaritra ireo tobin-karena rehetra manerana ny Madagasikara no nataon'ny frantsay, satria oriana dia notohizan'ny Eurostom zany tamin'ny fikarohana maro samihafa ireo arena kitapesipesena eto amin'ity nosin-drazantsika ity. Ny tovin'ny atiala rehetra eto Madagasikara dia ny filazany hoe Garamaso, ny mpitondra fanjakana ny dikan'izany. Izany hoe tsy misy nahavita nijery ny atiala teto Madagasikara, ary nametraka namafy ny fahefam-panjakana tany amin'ireo tany lavitra andriana, dikany dia hoe tany lavitra hatoriana teto Madagasikara, ny fanjakana ny fandrimby matoa ny Garamaso Baza no mbola fanjakana no dikany an'ireo faritra rehetra manerana ny Madagasikara. Ary rehefa mpitondra fanjakana ianao dia lazainy hoe soriko amin'izany ny président Filibert, izay nahafantatra ny dikany hoe tany lavitra andriana, nefa nandeha naprisika ny zanaka malagasy andeha hanompo firenena manerana an'ireo faritra rehetra teto amin'ny nosy, dia namorona ny logement des fonctionnaires miisa 8,000 izy ho an'ireo olona andeha hanolo-tena hampianatra ny vahoaka malagasy. Lesoka lehibe eto Madagasikara io toezavatra io, matahotra mitakosona amin'ny vahoaka ny mpitondra. Ny vahoaka ihany koa dia leo fanompona rehefa mandalo ny voaza tamin'izany fotoana izany, dia aleony miforotra any anaty ravikazo boriany. Any izy mioty, manjono, mihaza, endrika primitif ny atao hoe fivelomana
hitan'izay ny fiainana tsy mandoa eky izy tsy mitaky fikarakarana manokana fametrahana hôpitaly ny sekoly ny banky sy ny etsetraetsetra izany hoe tsy miala tamin'ny diditra zafy lehibe mihitsy ny mpitondra ny fandiniana teto Madagasikara matoa tsy miova ny toe-tsain'ny vahoaka malagasy maro anisa monina any anaty ala mampianatra na mpivoatra ny mponina mihitsy ny mpanana fahefana teto ary nanosy bohitanana mihitsy aza ny vahoaka maro anisa izany no manamarina izao fihetsiky ny fanjakana amin'izao fotoana izao ahibony tsy misy fepetra ny vahoaka dia verina fa angina satria tsy hainy ary tsy fantany izay ataony ny fanjakana io tsy hainy akory ny mamarika ny brassage ethnique ho brassage économique brassage de richesse ny vahoaka samy vahoaka manao izany arak'izay fantany eto Antananarivo renivohitra no misy ny 7,100 ny mise à la consommation izany hoe ny entana rehetra miditra eto Madagasikara na vokariny eto Madagasikara dia mianga eto Antananarivo renivohitra tonga eto avokoa ny zanaky Madagasikara makavatsy amin'ireo akora importé ireo vokatra no hafarana na ny manufacture voavoatra eto an-toerana satria eto irery no toerana azo ananganana usine manara-penitra manerana Madagasikara dia verina miparitaka manerana ny Madagasikara izy ireo miloloha izany vokatra 7,100 miditra amin'ny mise à la consommation eto Antananarivo renivohitra izany ny transport anaovana izany aza mbola vesaran'ny fanjakana tatao sy loloha tambo tsy tambo isaina ary manahirana mihitsy ny fahafahana mampivoatra ny fiainan'ny vahoaka maro misy ny fandrindrana izany transport izany na personne na marchandise dia mbola tsy hain'ny fanjakana no mandrindra azy hatramin'izao taonjato faha 2020 izao tsy fantatry ny fanjakana akory ny atao hoe rouage roue mampifamatotra izany rafi-pitaterana transport de biens et de personnes izany amin'ny ampisin'ny vahoaka raison d'existence raison d'être ho an'ny vahoaka malagasy everiny fanjakana fa ny probleman'ny Antananarivo no probleman'ny Madagasikara ka rehefa milamina Antananarivo dia milamina Madagasikara amin'izao fotoana izao mihitatra ny probleman'ny Kere efa faritra commune maromaro no kely sisa dia hiaran'ny atao hoe famine tarehimarika omen'ny PAM zany ny UNICEF ary ny USAID efa ambaran'ny zareo telefony sisa amin'ny faritra maro dia hiatra ny atao hoe MAG na ny manque alimentaire global hatrato hitandrony io dia anahirana ny manaraka ny vaovao avy any amin'ny faritra simony siny tratran'ny Kere efa mahatarina mijeren'izany toe-javatra izany raha ny vaovao azo antsary noresahana oloresahana eto amin'ity fandaharany miara-manonja ity izany sary sy feo izany sy ny mpanohitra no anton'izany ny mpanohitra dia mpikoroka no asany ny mpitondra manana fahefana mamory ny volam-bahoaka 50 milliards de francs izay eo ampelantanany ny aide internationale sy ny aide humanitaire internationale dia tsy mazava ny fampiasana azy eto Madagasikara izay no fototry ny azontsika vola na ny aide humanitaire nitsony amin'izao fotoana izao ny fakanesana any amin'ny Kere amin'izao tsika miteny izao dia absent tanteraka ny fanjakana malagasy fa ireo fikambanany iraisam-pirenena voatonona teo ireo no efa any an-toerana amin'izao fotoana izao izay no teny fantatro androany ary ametrahako ny virema maratoana
veloma doko. isaorantsika ny zokobe atsika Andrianjato Vonson Zafindambo nitondra an'izay fanadihadiana izay. Manitry tena mandrakarivo anatin'ny fanadihadiana moa ny zokobe atsika hoe izay no mba kely fantatro. Fa raha ny lesona sy ny tantara sy ny fanadihadiana zarain'ny zokobe Andrianjato dia azo lazaina hoe manan-karena hevitra isika ary tena manan-karena olona izay mahay mandalina tahaka ireny, satria betsaka ny zavatra azo raisina sy azo tsoahana ary ny mpanohitra dia azo lazaina mihitsy hoe mitoetra ao anatin'izay fandalinana lalina sy mitoetra ao anatin'izay hoe fisaitsainana ny amin'ny zavatra atao zay. Zay no hipetrahana mandrakarivo ao anatin'ilay hoe opposition intelligente sy ny fihetsika amam-panao zany ary ny fandrindrana lafin-javatra rehetra mba ahafahan'ny vahoaka sy ny mpitondra mandray ny lesona sy mandray izay tandrefy azy dokolasy sy dokovavy. Ny hanomboantsika ny fanadihadiana sy ny vaovao tsara ho fantatra. Matetika tsika rehefa alaka misy toy izao dia mitondra ny tsara ho fantatra ihany ao anatin'ny hoe inona no nambaran'ny filakevitry ny minisitra, satria dia fantatsika amin'ny akabeany dia talata ny filakevitry ny gouvernemanta ary larobia no filakevitry ny minisitra ho an'ny ento Madagasikara. Omaly zany tamin'ny alalan'izay visioconférence zay, zany hoe ny fiarovam-batan'ny mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta sy ny filoham-pirenena ary ny prime ministre dia visioconférence no nanaovana izany filakevitry minisitra izany. Ny singanitsika fotsiny ao anatin'izay dia ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny mpikambana teo anivon'izay gouvernemanta izay ny filakevitra minisitra izay ngezabe amin'ireo dia hoe ny hanidiana zany ny zotra anabakabaka avy any ivelany miditra eto Madagasikara. Tsy misakana akory izany ny fivoahany eto an-toerana indray ho an'ny ivelany raha izay fanazavana izay. Inona no tiantsika resahana amin'izany? Efa ela no nanambara isika ny amin'ny hoe misy zotrany izay mivezivezy ho any ivelany maketo Madagasikara ary eto makany ivelany raha ny fanapahan-kevitra nefa nyraisin'ny fitondrana foibe ny amin'ny hoe mihidy ny sisy tany dia nahatsikaritra izany rehetra. Nisy moa fomba nilazana sy nentina nyresahana azy ny amin'ny hoe vol de rapatriement na reo sidina na ahafahana ny tatitra zany ho an'ireo mponina sy ireo manana izay fizakantena sy fivezivezena ho an'ny aty Madagasikara izay. Atao anatin'ny volana roa zay dia niarahantsika nahalala tsara fa sahirantsika tao anatin'ity Covid-19 ity. Ny filoham-pirenena moa dia niresaka ny amin'ny hoe ny botry avy any Mayotte ny azo any Mahajanga na avy any Comore ny azo any Mahajanga no nitondra izany variant sud-af zany. Zany hoe tsy tehiteny izy ny amin'ny fisian'ny lafin-javatra iray koa na tiana na tsy tiana ny amin'ny hoe ahoana ny aya mikasika ny fidirany sidina avy any ivelany maketo Madagasikara. Roa loha zany satria raha miresaka sisy tany amin'ny manosy antsika dia ny sidina amin'ny alalan'ny abakabaka sy ny zotra amin'ny alalan'ny ranomasina izany. Ka rehefa tsy tamin'ny alalan'ny sidina izay nidiran'ilay Covid-19 SARS CoV-2 tamin'ny volana marsa 2021 dia izao zany ny variant sud-af tamin'ity nidirana tamin'ny alalan'ny botry an-dranomasina ity. Fa tao anatin'izay dia efa samy teny ny olom-pirenena ny amin'ny hoe be loatra ny fivezivezen'ny sidina avy any ivelany miditra mivatana eto Madagasikara dia tsy nohainoana moa izany. Fa rehefa mananontanao Frantsa amin'izao fotoana izao ilay variant brésiliana dia mandray fanapahan-kevitra mamaika ndao ataontsika hoe fifandrofian-javatra tahaka izany ve no mahatonga ny any ivelany sy ny eto Madagasikara mifanindrinindry amin'izay lafin-javatra zay. Raha ny eto Madagasikara aloha dia fantatsika zany fa aretina roa ngezabe ao anatin'ity Covid-19 ity ny ainatsika dia ny Covid-19 tsotra sy ilay variant sud-af ao anatin'izany Covid-19 zany. Ilay Covid-19 tsotra dia fantatsika tsara fa manodidididina amin'ny 4 na 5 andro any ny fiaingany ao anatin'ity aretina izay miazo an'ny olombelona ity. Fa ho an'ilay variant sud-af dia no any amin'ny 27 ora any misy mihitsy azy 420 ora dia mitarika fahafatesana izany rehetrarehetra izany. Ka zay no hilazantsika hoe mety efa mananontanina ao a Frantsa ve ilay variant brésiliana izay amin'izao fotoana izao
fatatsika raha ny vaovao maneran-tany dia mitazona ny laharana voalohany Brezila amin'ny fahafatesany amin'ny Covid-19 satria dia any ho any amin'ny 40,000 mahery na 4 alina isan'andro ny maty any Brezila raha ny vaovao izay fantatra zany. Maro izay resantsika izay ary mampisaitsaina zany resantsika izany amin'ny hoe dia ho aiza ary ny malagasy, inona ary no ataon'ny malagasy, isarangotra amin'izy ary ny vahoaka malagasy raha izao trangan-javatra izao. Dia izany no itarian'ny ady hevintsika manao hoe tsy maintsy miantehatra ny zava-misy sy ny zavatra fantany ny vahoaka malagasy. Rehefa atenda ny aina, rehefa mafy ny zavatra mahazo amin'izao fotoana izao, dia tsy maintsy mikaroka vahaolana ny vahoaka malagasy, vahaolana ho amin'ny tenany manokana zany. Ny zavatra ny aina natao anatin'ny 2.70 ora dia tahaka ny hoe tsy afaka iantehatra fanjakana amin'ny ankapobeny intsony ny vahoaka malagasy, ary ny rahantsika nalala sy nahita fa dia misy tamin'ireo vahoaka majinika dia notaritina misy tamin'ny sarety ao anatin'izay hoe tena efa sepotra izay, misy no tsy maraka ny fividianana fanafody, misy no reraka eny am-pamonjena ny CSBD sy ny sisa ary manginy fotsiny ny famonjena ny CTC sy ny hôpitaly satria dia indraindray tsy mifanaraka amin'ny zavatra ambaran'ny fanjakana ny fomba fitsaboana any amin'ireny hôpitaly ireny, any ka lasa mikaroka vahaolana azy ny vahoaka malagasy. Tsy nahatoky ilay CVO izy amin'ny ankapobeny na dia nambaran'ny fitondram-panjakana aza fa izany CVO zany no any vahaolana sy izany CVO zany no any hanasitrana any Madagasikara sy izao tontolo izao matotranga ao anatin'izao mafy be izao. Dia izay no mahatonga ny rehetra ny amin'ny hoe raha misy ezaka ataon'ny mpikaroka malagasy sy mpitsabo malagasy dia izay zany amin'izao fotoana izao raha ny phénomène hitantsika no hiazaka zany ny vahoaka malagasy tao anatin'ny ray volana. Dia hitantsika ny phénomène Rakotomalala Edmond na ny ED1, ED4, ED6 ny lahatra amin'izany ny vahoaka malagasy ary ny karoka ny azona izany fanafody izany rehetra satria zay no aingana kokoa hoy ny sasan'ireo njoro vavolombelona zany, ary dia natao izay fomba rehetra azona izany. Nisy ihany koa ilay Ascovix izay novokarin'ny Orizis zany dia niazakazaka nanenjika an'izany ny vahoaka malagasy ihany koa any amin'izay sehatra rehetra satria mba mety moro zany ary goty na ATT no fomba fampiasana azy dia niazakazaka sy nampiasa an'izany rehetra mba hanavotanaina satria dia tsy afaka niantehatra ny amin'ny hoe aiza le fanampiana, ahoana le fanafody maimaimpoana avy any mitondra fanjakana, ary aiza le brigady izay hitety fokotany ka hizarana izany fanafody maimaimpoana eny amin'ireo quartier izay lambara fa mamay na zone rouge amin'ity Covid-19 ity. Dia lasa manenjika amin'izay ny vahoaka malagasy. Tonga hatrany ambositra ary amin'ny alalan'ny formule dadajao sy riandry izay mividy an'ilay fanefitany 10,000 ariary tsabona, mora dia mora zany, ary betsaka nefa njoro vavolombelona fa sitrana tamin'izany fanefitany izany, ary voaingana nanao fandarina tamina onjam-peo tsy miankina tany ambositra tany ry dadajao sy riandry mba kilazana amin'ny rehetra hoe tena nahasitrana ary misy mpianatra maromaro sambarantsika ilay toerana nisy azy amanjatony dia amanjatony izay tratra n'izany Covid izany, fa ity lalana formule evoka fanefitany no nampiasan'izy ireo tao anatin'izany fitsaboana ny malagasy zany Covid-19 zany tokolasy tokovavy zany resantsika zany. Ary dia fantatsika ihany koa fa efa tao anatin'ny taona vitsy saingy tsy dia naoraka ilay izy na somary tako n'ilay resaka CVO ny mira ilay atana aro tsy mikaretina dia nampiasain'ny malagasy ihany koa zany satria efa nambarany teo anivon'ny IMRA fa hoe efa niomana ny amin'ny gripa mahery be izay ka ity ataty iny heverinay fa lalana ihany koa ahafahana misoroka sy manasitrana ary mampitombo ny immunité ny olombelona tsirairay avy. Dia nanao izany ary dia miazakazaka amin'izany ny vahoaka malagasy. Tahaka n'izany ny baomma fosa novokarin'ny Vaniala, ary dia amin'izao fotoana izao dia miazaka manao ihany koa ny fikambana ohatra ny fitrama izay tena misy ireo hitangoronana miazakazaka isaky resehatra misy izany birao izany satria dia misy ilay fanasitranana maimaimpoana, ary dia misy rehefa milaza fa sitrana ao anatin'izany ary misy mpanao baolina, misy mpanakanto izay efa nanambara fa forma grave kanefa dia sitran'izany. Inona moa ny fanafody ampiasaina amin'izany dia ny ravitsara, ny aolia, ny sindarapida, ny sirparapida ary ny tantely izay hamboariny sy vokarin'izy ireo.
ary dia mbola ao anatin'izany hoe ny fitsaboana no mahimaim-poana fa mbola tolorana fanafody mahimaim-poana etony mody ny marary. Zany hoe ilay vahoaka mihitsy no mikaroka vahaolana amin'ny akabeany fa tsy miantehitra amin'ny fanjakana ary manome asiny amin'ilay voka-pikarohana izany. Ary amin'ireo toerana rehetrarehetra izay point misy an'izany ohatra dia feno ireo milahatra satria mieritreritra fa hoe ato ny vahaolana ho anay, ato ny mety ho anay. Diverenantsika ny amin'ny hoe misy ankoa vao roa na 3 andro zay nivoaka indray Andriamatoa Zaranaina Kristian zay lay nahita lay fanefitry ny sida 10 taona na 12 taona lasa zay adevitra izany na 20 taona lasa akory ny ary dia voaingana izy nanao kampany mediatika ny amin'ny hoe manana voka-pikarohana afaka naporofona fa asitrana ity valana aretiny ity. Ka izany rehetra zany matoa zany tompolasy tompovavy resahantsika dans l'ensemble amin'ny akabeany dia hoe misy vahoaka malagasy tena efa very remby, misy vahoaka malagasy tena tsy mahita ny lalakombana nefa mahatoky ny ezaka ataon'ny mpikaroka sy ataony ireo fikambanana maro samihafa eto Madagasikara. Ka natoinona mety hanatsatsoana amin'izay mety ho fikarohana ataon'ny mpikaroka malagasy zany dia mahatoky ny reny vahoaka malagasy. Fa nga misy mahafantatra zany jaja zao zany any ambositra fa zao ireo sitrana tamin'izany dia miezaka nijoro amin'izany. Inona tsy nanaratsiana ohatra zany fitirama zany na ny fikambanana hafary fa betsaka ireo mijoro vavolombelona saingy rehefa mafy ilay communication amin'izany dia mety nisy nanentsika indray hoe dia nahafaty olona zany kanefa moa raha nisy ny information zany verenantsika kely zay lafin-javatra zay dia hoe resaka areti-po amina lafin-javatra tsotra raha ramboriky ny nahafaty ilay olona kanefa tonga amina raharan-javatra ho an'ny fifanaratsiana anatin'ny samy malagasy. Fatatsika ny zavatra nahazo an'Andriamatoa Edmond tamin'izay resaka hoe fanaraha-penitra ny vokatra taony zany ary dia efa nisy tany amin'ny réseaux sociaux tany hoe pimasy io, omby asy io, zao io sy ny sisa io fa tsy nahomby zany, tsy nahomby zany. Zany rehetrarehetra zany amin'ny hoe tsy tokony hifampihinana anatiny tsika malagasy sy hifanaratsy anatiny satria tsy manana vahaolona ankoatry ny vokatry ny tany sy ny ezaky ny mpikaroka sy ny mpiaramonina ato anatiny isika. Ka na tanora io na fikambanana izy io na orinasa mpikaroka izy io na olon-tsotra mpikaroka amina fanafody nentim-paharazana avy io ka fatatsika fa izay aloha mahasoa atsika mandrapatonga an'ilay vaksiny zay tsy fatatsika hoe rovina no tonga ilay vaksiny satria amin'izao fotoana izao dia mbola mivory foana ny na ny fitondram-panjakana na ny mpitondra faharoa angambana ataoko vazivazy amin'izay satria nisy ny resaka tampoka amin'izay fa nga efa misy fitondrana faharoa eto amin'ny alalan'ity fondation Akbarali ity no voabata ny tongony daholo ny présidence ny primature ny santé ny académie de médecine ny corps diplomatique sy ny PTF raha ihany aloha officiellement fatatsika kanefa tsy afaka ny antoky an'izany tsony ny vahoaka malagasy izay tsy fahatokisa ny vahoaka malagasy amin'izany sehatra izany no mahatonga ny vahoaka malagasy ny amin'ny hoe aiza ny amonjenay ny ainay ka zava-dehibe aminy lay fitsaboana mahimaim-poana resantsika teo, zava-dehibe any ilay fitsaboana zay mora voaray ary azo ampiarina eo ny eo. Raha 5 gouttes 5 jours ohatra ny ED1 revelo fa mahasitra anazy ka raha 5 minutes ny en'ny fitirama ny en'ny hafary inona ny olana ny vahoaka malagasy amin'izany vonjaina no atao ohatran'izany ny Ascovix ohatran'izany misy miezaka tompoko eto fa tsy miandry anareo fanjakana, tsy miandry ny oeraoera sy ny dedaka sy izay mety mbola récupération politique ketrehanareo amin'ny zavatra rehetra izay mitranga ka izay mety manelingelina rehetrarehetra dia akisakareo, izay mety manelingelina rehetrarehetra dia mety mandeha anatina communication na diabolisation samihafa. Inona ny resantsika amin'izany? Matsotsika miresaka an'ireo rehetrarehetra ireo dia tia ampita hafatra tsika ny amin'ny hoe tsy manana ianterina an'iza ny vahoaka malagasy fa lasa mifamelona sy mifanotrona amin'ny ady gasy amin'izay heveriny fa mahatsara azy sy mahamety azy dia azagaga raha misy milahatra ny 67 hectare eny amin'ny Fobe Fitrama ohatra, azagaga raha misy mihazakazaka amin'ny Facebook mitady hoe aiza ny ohatran'izao satria ilay fifanetana ny samy olom-pirenena sisa no atao amin'izao fotoana izao ary izay fifanetana ny olom-pirenena izay ilay mahatsapy ho tompona andraikitra mahatonga ny olona hijoro amin'izao fotoana izao hoe tsy rarina, tsy mety ary tsy azo ekena izao lafin-javatra hitondrany fanjakana anay izao
dia mahatonga ny olona hifanetana ny amin'ny rapitso zoma 7 ny volana aprily ny amin'ny hoe ndao hiteny e, ndao hitsoka sifle e, ndao hitsapoka vilany e, ndao hampiakatra amin'ny feontsika rehetra fa sady hidina atsika no tsy misy fanampiana atsika no tsy manana sakafo hanitsika no tsisy karama iaina atsika isan'andro ho an'ny mpikaramakely manomboka any mpanasa-lamba any mpiasa tany any mpibata entana na dokera isam-pokotany tsy misy asany zany tompoko lasy tompoko vavy e, fantatry ny fitondram-panjakana ve zany ka so isy laza indray hoe ao anaty état d'urgence sanitaire atsika ka mety ho rébellion mety fikomina sisisy tsy tompoko ny état d'urgence sanitaire tsy manafoana mihitsy ny liberté d'expression zoan'ny vahoaka zany ny accès à l'information taizany nampiasaina ny volana satria izy sy ny taranany no hanefa ny trosa amin'ny covid-19 800 milliards de dollars io 800 millions de dollars io karaha mihetsika izy raha mifanetana izy rapitso amina fotoana ora roa monja midi 14 heures inona no mety fatahorana hiatrika an'izany ho amin'ny fitondram-panjakana zay hipasen'ny mesaziny mba hahafahanareo manitsy ny dianareo zany tsy zavatra sarotra satria tsy hidina an-dalambe ny vahoaka eo amin'ny faritry ny lavarangana izy nitsoka sifle eo amin'ny faritry ny tokotaniny izy na eo amin'ny varavarankeliny izy nikapoka vilany sy vilia sy hitsoka sy andefa ny bapampana eo amin'ny partina ny fiarakodiany izy no mety handefa klaksona ny fiarakodiany na eo amin'ny epiceriany izy no mba hitsoka sifle satria na mpivarotra ary izy tsy manana mpividy ihany koa fatatsika anie zany ka zoan'ny olom-pirenena zany tsika moa gaga be mihitsy maly raha mba nijery tambajotra sosialy dia misy ndray io moa efa fomba fiady io le pratika io le fampitahorana efa niazo an'ny député Yantra Sfidel io raha hitanareo dia 3 briques 3 amin'ny vato ny fiarana dia gagitsika nahita tamin'ny tambajotra sosialy hoe dia 3 amin'ny tapa-briques ireo olona mpitsokatsoka rapitso ireo fa inony zany toetra ratsy zany e tsy ho azy anie no hitsofan'ny sifle fa na ho anao manompa azy io koa ary sy mampiororo azy io e mouvement citoyen normal zany logique zany tsisy rébellion zany tsisy appel na désobéissance zany ary izany tsy manao izany efa naverimberina tamina fotoana maro lay oronam-peo nataona tompon'andraikitra tamin'ny fotoanandro mpanao gazety zay lasa tompon'andraikitra mpanjakana amin'izao fotoana izao hoe manoloana ny maison blanche dia misy olona individu na olona vitsivitsy kely mitaraina ary mitondra pancarte eo anoloan'ny lapa zany démocratie américaine fa tsy mieritreritra hoe ndia hanonga-mpanjakana io fa droit ny rehetrarehetra zany ka zay ny etsona ho an'ny rapitso ho an'izay manam-panahy satria tsika moa mpampita hafatra ihany ny amin'ny hoe ny fahafahantsika miteny sy ny fahafahantsika maneho hevitra dia firaisan-kina lehibe fa herin'ny vorona ny elana fa herin'ny vahoaka ny firaisan-kinany ka ny fahasahitsika hijoro fahasahitsika hiteny ao anatin'ny fotoan-tsarotra dia mampahomby ny fahafahantsika fahazona izany fanampiana izany ny fahazona izany mba zo tokony hosotratsika izany fa tsy sanatry izany tsika ho mafy be tahaka ny zava-misy any Inde ny misy atsika amin'izao fotoana izao triple variant ny any Inde amin'izao fotoana izao tompoko lasy tompoko vavy fa tsy manana vahaolana amin'izany ny fitondram-panjakana sahirana ny fitondram-panjakana fa zao ary zay mampitovy an'ny Madagasikara zay nomen'Andriamanitra loha sy saina ny indiana sy ny sinoa dia mitovy amin'ny malagasy manana plante médicinale marobe ahafahana manavy tena sy ahafahana mijery ny fahasalamana dia exploité ny indiana sy ny sinoa ary zay koa ny any sinoa sady namokatra hôpitaly tany hoanina izy tao anatin'ny 5 andro monja na vita hôpitaly lehibe fa tsy fasana mialatsiny tompoko lasy tompoko vavy koa mbola adefitra ty resaka fasana ity dia matofoloha aoka mba teny miakatra hifampierana ny zavatra hitantanina ny firenena fa tsy teny midina hifampifehezana manao hetsika manohatra n'izany fasana zany dia mbola mieritreritra hoe légitime ve mbola mieritreritra ve hoe tena ao le adhésion populaire n'izany fitondran'izany amin'ny fotoana anankiray ianao mitokana CTC roa be zao so mandrakizay sy akoron-drano fa ao anatin'io fotoana io mandritry n'izay fotoana izay misy interna tabataba
tsy nahazo ny karama sy sisy nefa ianareo manao recrutement de eto de manao antsoavitsika aiza le CTC bypass le nambara atao anatin'ny conseil des ministres aninona mbola tsy mipoitra amin'izao fotoana izao de verenantsika zany resaka rehetra zany ny amin'ny hoe ny zavatra iainana amin'izao fotoana izao de miaina ny vokatry ny tany ny vahoaka malagasy miaina ny fiainana zay veriny fa aso sy avonjy azy ny vahoaka malagasy de mitovy laharantsika amin'ny any Inde sy any Chine fizamony tsy marary tsabona any Inde miainga any amin'ny voa miainga any amin'ny taolana sy ny rehetrarehetra ary miezaka zareo amin'ny fitsaboana ao amin'ny resaka plante zany de ohatra zany ny sinoa eo ny teknôlôjia fa eo ny fomba fitsaboana amin'ny alalan'ny motra sy ireo plante marobe ary ny fandaljalanjana ny sakafo de zao zany amin'izao fotoana izao reo mpikaroka malagasy reo fikambanana malagasy samihafa de miezaka ihany koa mitondra ny anjara birikiny amin'ny alalan'ny fitsaboana hamezana fahafapo ho an'ny be sy ny maro de torahantsika voninkazo reo rehetrarehetra zay mikaroka amin'izao fotoana izao satria ho aiza moa le vahoaka malagasy de tsy maintsy mikaroka izy amin'ilay mpitsabo maimaimpona zay sady tsabona izy mahazo fanafody raha lavidavitra misy azy de tsy maintsy mikaroka izy amin'le hoe ity kosa 5,000 ariary de mitondra hevoko zay mody amin'ny sase ary nahazonantoka zany rehetrarehetra izany de miazakazaka izy mikaroka fa aiza misy an'le huile essentielle le synergena huile essentielle sy ny sisa matoa zany resantsika ohatran'izao de hoe tsy mbola very fanantenantsika ry vahoaka marina fa mafy be vo io maraina io tsika nahita hoe misy mpitsabo indray maty ny Covid-19 mampalahelo zany ny miaramila miatrikady amin'ny alalan'ny mpitsabo miaramila moa zay nodimandro zay hanaovantsika ny fiaramiora ny fianakaviany sy ny fianakavian'ny fitsaboana amin'ny ankapobeny satria na inona zava-misy sy ny fitaovana tsy ampy de miezaka reo mpitsabo malagasy miatrikady ao anatin'ity raharaha ity ka raha amin'ny fotoana tokony hijoroana zany amin'ny fotoana tokony hitenenana zany amin'ny fotoana tokony hitsofana anjomara hitsofana sifflet na klaxon any amin'izay tandrifony rehetra mba ho ren'ny fanjakana ny adevitra tokony ho fatany de veritsika topolasy topovavy fa rariny sitriny zavatra ijoroantsika ka aoka ho le fifanaratsiana anaty eo amin'ny samy mpikaroka sy eo amin'ny samy ezaka ataony zay voka-pikaroana zay satria tsika tsy manana afa-tsy ny malagasy tsy maintsy mifampatoky anaty amin'ny resaka fikaroana tahaka izao isika sy ny fitsaboana tahaka izao satria vitsy amin'ny tokantrano malagasy rehefa mba nanontany zay misy tokantrano malagasy tsy manana paracetamol anie misy tokantrano malagasy tsy manana vitamine C akory anie misy tokantrano malagasy tsy mahavidy zinc akoriny na azithromycine tsy misy efa taiza zany taloha firifiry ny tokantrano malagasy manana paracetamol de ny dikany tsy maintsy mitady vahaolana hafa izy iarovany tena amin'ny fotoana manaraka mbola hitondrantsika adevitra foana zany vikapokaroany zany sy ny ezaka sy ny fahasitranany zay rehetrarehetra mijoro ao anatin'izany sy mahazo tombotsoa ao anatin'izany ho velabelarintsika satria mbola ho lavitra ny lalana fahatongavany vaksiny raha amin'izao dia hitondrany fitondram-panjakana azy zao de dikan'izay mandra-pahatonga ny vaksiny zay efa natson'ny fanoherina mandrakariva io ny lalatokana satria fanefitra no hiatrena ny virus dia tsy maintsy miaro teny isika amin'ny alalan'ny voka-pikaroana karohan'ireo mpitsabo sy ireo fikambanana samihafa miatrika izany efa eto anilakeo eto amin'izao fotoana izao ny solom-bavim-boaka ny Madagasikara vavitokany miara-manonja dia isaorana satria dia tsy misaraka amintsika izany na inona zavatra miseho eo anivon'ny raharam-pirenena ary mbola mijoro hatrany ary ery lehibe ho anay ekipa solida miara-manonja ihany koa ny fananana azy satria dia anisan'ireny mpianakaviana manaitra mandrakariva ny fahazotoana hiatrika izao raharaha izao ary dia ny vehivavy ary moa tsy miemotra maika fa izay tanora sy izay tovolahy dia misaotra anao député Ianitra Razafy Manantsoa dia omeko anao indray ny fitenenana dia misaotra ho antsika mpanaraka ny fandarina miara-manonja indray ho amin'ny manaraka indray no hiary tafa amin'ny tsika ny tenako topolasy topovavy itraka zandry faniry amin'ny faneho-kevitra ary miarahaba antsika rehetra zay manaraka an'ity fandaharana ity manohy mijery an'izao fandaharana izao mahafinaritra ny faneho-kevitra farany fotoana dia tsy ho ampy mihitsy satria
ny marobe aminareo no manontany mihitsy hoe fa ahoana marina no ataonareo ity a manakambara foana isan'andro san'andro ary ohatrany tsy mety reraka. Saotra n'Andriamanitra lehibe amin'izay fahafahana miresaka sy manatrika manao an'ity fandaran'ity isan'andro. Ary na zay koa ary mba manontany tena ihany koa hoe fa ahoana ary zany, satria misy zavatra ihery zay tsy fantatra mihitsiny a zay omen'Andriamanitra anay na amin'ny hevitra na amin'izay fahasalamana na amin'ny fotoana ihany koa, satria tsy tsika no mandahatra ny fotoana, tsy tsika no manendry mialoha hoe zao ny zavatra tsy maintsy hotenenina, fa dia misy zavatra tonga ho azy a indraindray raha ny zavatra efa nomanina tsy izay no tonga ho resahana eto. Kopakopa tanana aloha ho antsika rehetra izay miantaantandroany, ianareo rehetra any mifaritra Savay, ny Andapa, Sambava, Antalaha ary faritra avaratra rehetrarehetra iny zany. Kopakopa tanana ho anareo any Mananarany, ianareo izay manaraka amin'ny fandaharana miara-manonja, ianareo any faritra Sofia izay mitaraina fa tsy mahazo ny fandaharana araka ny tokony izy fa tapatapaka, izay matetika tsy miankina amintsika eto amin'ity fandaharana miara-manonja ity. Mbola misy ihany ny antso-jay etseroa kanefa ihany koa eo ihany koa ny resaka connexion izay tsy fanomezantsiny, afa-tsy ny hoe misy bebe anankiray izay mafana fo ary rehefa mandefa an'izany radio zany izy dia ataony tatatata maheno daholo ny manodidina ao am-Batomaro ao izy mahafantatra an'izany. Misy bebe anankiray koa ery amin'ny bypass ery izay mafana fo manaraka lava ny fandaharana miara-manonja ary tonga hatrany amin'ireny toerana naovana hetsika marobe reny. Misy mpanaraka ny miara-manonja ihany koa izay mafana fo, izay sorana be dia be tamin'ny zavatra rehetra izay nataony sy vitany a, mahafantatra anazy izy any Lasora any. Saotra indrindra anareo fianakaviana izay manohana tsy tapaka an'izany miara-manonja zany, mahafantatra daholo nareo aiza daholo a ny toerana misy anareo izany. Misy mpanaraka koa ny Ankasina, marobe ianareo Manaritsoa, misy ao Andravoahangy eo koa fianakaviana be na marary raha nao anatin'ny tsy fahasalamana dia mbola manaraka ihany ity fandaharana miara-manonja ity. Marobe fa izay aloha no tadidiko eto. Misy enseignant vacataire izay efa 12 taona tsy mety recruter, kopakopa tanana koa anazy ary mankahira anazy lalandava. Zany olona zany dia mampianatra ary nanolo tena mihitsy ny hanolotra ny fahaizany eo amin'izany fampianarana zany eny amin'ny université, kanefa 12 taona dia rirarira etseroa, mbola vacataire foana hatramin'izao nefa tsika mila an'izany mpampianatra zany eny amin'ny tontolon'ny haino aman-jery. Ao anatin'ny nanaovana oeraoera mikasika an'ity CVO ity, hatramintsika miteny izao dia mbola miziry masitrana ary nanaovana resaka politika. Nanisy ary ny zavatra efa nitenenina teo marobe ny zavatra vita n'izany imiraha zany a, dia nopotehina tamin'ny resaka politika le fahaiza-manao sy ny réputation, bonne réputation an'izany imiraha zany. Fa le fitadiavana tombontsoany tao anatiny ary hatramintsika miteny izao dia lasa hoe tsy maintsy resahana ny CVO mba ahafahana manaiky an'le vaksiny izay efa niteneniny ny mpanohitra teto hoe tsy maintsy miditra amin'io vaksiny itsika na fotoana inona na fotoana inona, ary menatra ihany le fitondram-panjakana moa niverina tamin'ny teniny hoe tsy saika tsy hanao an'io vaksiny io, fa ny mahavariana amin'izao maso mampanara-maso an'izany resaka mekanisme COVAX zany, azahoantsika vaksiny mamay-poana amin'ny alalan'ny OMS. Fa ny zavatra hitantsika amin'izao dia okare sanatria vava, tsy ny olo-kafa no lasa mitondra n'ity baolina ity ary natsipiny le fitondram-panjakana mihitsy ny anjaran-draikiny sy tokony ho ataony, satria na ny fitondram-panjakana ary dia nanangana saina fotsy nandeha nandady nandeha nakany amin'ny fondation Akbar Ali, izay tsy mipetraka intsony zany le resaka souveraineté, ny dignité n'izany fitondram-panjakana zany, fa indrindrandrindra ny mahafanjakana amin'ny fanjakana. Manala baraka zany, tsara ny initiative, l'initiative en soi averiko eto izay nataony ny fondation Akbar Ali amin'ny eritreritra fanafarana ny vaksiny eto Madagasikara, dia tsara zany. Fa tsy tokony loha laharana, tsy tokony hitantsika eny amin'ny loha laharana sy mampiantso an'ireny fivoriana ofisialy ngeza be ohatran'ireny ny fondation Akbar Ali, fa tokony présidence no milide an'io
milideny io no mitarika an'izany ary tokony any amin'ny présidensa farafaratsy ny any amin'ny primature nanaovana an'izany fivoriana zany. Tokony zany fitondram-panjakana zany no milide no mitarika amin'izany fanafarana ny vaksiny zany. Fa satria moa fa tsy nazoto ilay filoham-pirenena sy fitondram-panjakana amin'izany fanafarana vaksiny sy anaovana vaksiny ny vahoaka malagasy zany, zareo rehetra nge mandeha foana e, afaka mandeha ny ivelany ary na inona zavatra tenenina hoe idinana ny sisy tany tsy tokony misy olona miditra intsony eto Madagasikara hitosanatry ny vava hitondra ny virus ny variant vaovao indray, dia gagitsika. Fa ny Air France angetra amintsika amin'ny teny zao misy foana ny vol mandeha isan-kerinandro officiel avy amin'ny alalan'ny serasera ny ambassade de France. Misy vol Air France tonga foana ary mandeha makany Air France avy any France mankaty Madagasikara. Voamaly ny conseil des ministres amin'ny teny hoe tsy mandray olona avy any ivelany intsony tsika. Fa elo nareo no niteny an'izany hoe tsy tokony misy olona miditra avy any ivelany intsony eto. Nareo moa zany dia manilika andraikitra foana. Ailika any amin'ny boty lazaina fa mitondra olona clandestin miditra tsokotsoka eto Madagasikara ny aretina. Nareo vous n'êtes jamais responsable. Zay le irresponsable hoe bande d'irresponsable. Fa raisiny ny andraikitra rehefa fantatra fa misy tambajotrana boty tonga lava eto Madagasikara dia tadidio tsara zay, misy fepetra tokony raisina. Fa tsy reny olona ireny no mena tsiny dia hoe ireny mitondra ny variant sud-africain eto Madagasikara. Fa ireo avion rehetrarehetra izay miditra eto, tsy ny Air France rereke fa ny Air Mad koa mba nandeha, misy avion ivelany Ethiopian Airlines nandeha tonga eto Madagasikara. Mitondra vahiny daholo zany, na ny malagasy ary izay mipetraka any France any, tsy misy an'izany mise en quarantaine zany intsony ajaina eto. Ny mahavarina ny fiarakodia sakanana tsy mahazo mandeha, fa ny avion mandeha foana, tsy iza zany mise en quarantaine zany. Gazagagatsika sanatria mivavaka hiampy variant hafa indray ny variant efa misy eto. Ary eo moa fa marobe no mitenina ny mpitsapara hoe mety misy variant malagasy mihitsy nge fa hafa mihitsy satria le virus muté miovaova mahatonga an'izao aretina hafahafa be zao akoatra n'le variant sud-africain. Fa mety misy koa variant efa miditra hafa izay mbola tsy voafehitra amin'izao satria fanjakana moa fantatritsika ao anatin'izay tsy mahafeninina. Za miteny ato hoe mampatsiahy ny tamin'ny heritaona mikasika ny resaka adina tao tamin'ny corona avalana aretina zany, fa le business d'etat io foana no mamaika. Ary io resaka CVO moa zany dia lasa hoe ohatran'ny obsession, ohatran'ny hoe zavatra tsy mety miala ao andosy ambavan'ny filoham-pirenena rehefa miresaka izy io ihany. Ary mino fa namatory izy amin'ny alina mety manofa an'io mihitsy hoe aizany CVO ako aizany zao. Fa misy tsetsatsiaritra anankiray ty hoe tamin'ny heritaona tadiditsika tsara fa mpianatra marobe no niterena tsy maintsy sotra ny CVO io tambavy izy tamin'ireny fotoana ireny. Fa amin'izao fotoana zao indray dia novaina n'le le gélule CVO plus ny mpiasam-panjakana indrindrandrindra dia maheno vaovao zay avy any amin'iny faritsy iny avy any Marivoa ihany. Fa misy paramedy izay niterena ankolaka tsy maintsy hinana ny CVO plus io satria inona ny antony, zaraina CVO plus ny mpiasan'ny fahasalamana nisan'izany paramedy dia raisina numéro matricule ny tsirairay, dia zay tsy hita ao anaty lista zany dia hiarany antso-jay. Ary mety matahotra sao dia hiarany zavatra anankiray satria hoe iny zany dia efa baiko-pitondrana tsy maintsy hohanina CVO plus ho an'ny mpiasam-panjakana. Dia ninana n'io ny namana paramedy tsy fantatra aloha izay zavatra tena nitranga, fa ny coïncidence dia ninana n'le CVO plus aloha izy androany dia tsy dia naninana loatra ny premier jour. Ninana CVO plus ny deuxième jour dia gaga dia gaga satria ny alina io nanomboka tamin'ny 2 maraina ka hatramin'ny 5 maraina izay na fotoana nandehana tamin'ny dokotera tsy nitsahatra nandoa ary iny mamoaka zavatra mavomavo tsy fiafarany. Coïncidence ve sa inona no ilazana an'izany fa ny hoe mifanoja amin'ny fihinanana an'ilay CVO plus zay eto tsy tahiteny mihitsy hoe inona nahoana mikasika CVO plus, fa zavatra misy fotsiny ho tantaraina eto. Ary mankaherana namana amin'izao fotoana zao izay marary namonjy dokotera ary nafantatra fa ninana an'izany gélule ny CVO plus zany. Ny tiana tenenina hoe le fanerenan'ny olona mihinana fanafody CVO na CVO tambavy na CVO plus zo tanteraka ary droit humain zany.
samy misafidy na mihinana na tsy hinana an'io ny olona fa tsy tokony ho terena ohatr'izany ohatra nanirena mpianatra no hanerena ihany koa andreto mpiasa-panjakana na miaramila sy ny sisa mpiasa fahasalamana. Aleo safidy fa aza-piororona sy anaovana an'izany tetika ankolaka zany. Marina fa nareo mieritreritra hoe hivarotra CVO farak'izay aingana ary farak'izay betsaka azahoana tombom-barotra, satria fantatritsika fa fahamalagasy ange na misy raha volam-panjakana tsy fantatritsika mangarara ao anatiny hoe ho an'iza marina ary iza marina ny ao anatin'io fahamalagasy io, iza ny associe. Mety misy amin'ny fanjakana fa tsisy mahafantatra hatramin'izao, tsisy mangarara fa ny tombom-barotra no tadiaviny zany orinasa zany, zay vao mieritreritra izay tombontsoan'ny vahoaka. Ka manoloana an'izay zavatra niteneniko teo izany hoe eritaona katroka no nanaovana oeraoera mikasika an'io CVO plus io, nanaovana oeraoera niaraka tamin'ny ramatotro ana brésiliana. Fantatritsika fa ny Brésil amin'izao fotoana izao ny farany tena hienjana indrindra ny resaka hoe mirongatra toy eran-tany dia anisan'ny tena hoe firenena tena sahirana tanteraka ary ny filoham-pirenena moa dia efa mivaky-barara hoe tsy vitany, tsy voafehiny ary ratsy ny gestion zany Covid-19 ady atao amin'ny Covid-19 zany. Ho fampatsahivana an'izay dia isaorantsika ny namana RMDM diaspora any ivelany nanao horonan-tsary ary nandefa ny horonan-tsary zay sasasasany tamintsika efa nahita ny tany an-tambajotra serasera, fa ho alefatsika le izy tsaratsara ho an'ny rehetra zay te hita n'le vidéo, mijery amin'ny alalan'ny telefona na amin'ny alalan'ny ordinateur na amin'ny alalan'ny télé zany analogique mba ahita ny sary, fa na maheno an'le feo amin'ny radio ary tsaratsara kokoa mahita an'le sary satria ahitantsika karazany zavatra be dia be. Eto moa zany dia tsy hanao commentaire lavabe tsika fa tonga dia mazava be ny zavatra voalaza tao, nanomboka ny oeraoera nanomboka tamin'herintaona mandraka ity ny androany, dia tsika rehetra samy mieritreritra zany hoe amin'ny zavatra mitranga sy ny tsy fahaiza manao nyity fiditra-panjakana ty. Rehefa afaka alefatsika le vidéo dia jery finaritra daholo ary meno finaritra tsika rehetra. Tout a commencé avec une histoire à dormir debout. Les stations de télévision proches du régime ont diffusé en prime la reconstitution du voyage éclair d'une soi-disant prophétesse brésilienne. Joana, c'est son nom, est venue tracer une croix géante sur la grande île avec un trajet en jet privé allant du sud au nord et d'ouest en est. Joana aurait fait des révélations au pilote. Joana nahita fa eto Madagasikara no misy ary vahaolana amin'ity areti-mandoza ity. 4 jours seulement après cette grande manipulation de masse télévisuelle, Radziwiłł procède au lancement en grand pompe du Covid Organics ou CVO à Itos. Toujours avec la grosse machine de communication nationale. Nentoa marary raha iandro fotsiny taoriana ny sotrony an'ilay fanafody dia niantso ahy izy aveo hoe président tsy maninona tsony azy ao izy efa mandehandeha mijery amin'ny varavarakely ato amin'ny hôpitaly fa efa mety tsara ny fahasalamana. Le soir même, l'Académie nationale de médecine de Madagascar tire la sonnette d'alarme dans un communiqué. Il s'agit de médicaments dont les preuves scientifiques ne sont pas encore élucidées et qui risquent de porter préjudice à la santé de la population, en particulier à celle des enfants. Même on a déjà eu beaucoup de demandes de partout dans le monde, au Canada, aux États-Unis, en Europe. Aujourd'hui, il y a déjà 2 cas qui ont été guéris avec le tabac CVO, mais on verra en fait la suite. Sambany tamin'ny tantara Madagascar ny hoe amonjy any Sirenekafa. Plus prétentieux que jamais, Radziwiłł s'autoproclame sauveur du monde. Ao ambava manao gazety sy ny télévision maneran-tany mba jerevy kely na any Allemagne na any États-Unis na any Israël na any Chine hoe Madagascar milaza fa mahita fanefitra mikasika an'izao coronavirus. Maro be ny olona
izay fier amin'ny leadership amin'ny fitantanantsika. Il apparaît clairement que la santé publique n'est pas la principale préoccupation de Rajoelina. Son image aux yeux du monde est la plus importante pour lui. Efa misy mifiara-miasa amin'ireo mpitsabo avy any États-Unis. Ametrakintsika mifiara-miasa amin'ireo mpikarika maro aty Afrika ihany koa. Dia hoy izy ireo hoe Monsieur le Président, manaiky ve ianao ny ahafahantsika manao centre de cancérologie lehibe indrindra aty Afrika atao eto à Madagascar. Mazava ho azy. Il saute les étapes et se lance dans une course précipitée, non pas pour sauver des vies, non pas pour combattre le coronavirus, mais bien pour dépasser les autres pays et satisfaire son ego surdimensionné. Mba tsy mifirenena hafa no ilaza alohantsika fa mahita an'ilay vahaolana ny lohantsika. Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio. Il ira jusqu'à jouer au chantre du panafricanisme sur France 24 et sur RFI et accuse l'OMS et l'Occident de sous-estimer le continent noir et Madagascar. Le Covid organique est bien évidemment un remède préventif et curatif contre le Covid-19. Simplement, Monsieur le Président, tout le monde n'est pas convaincu par ces preuves dont vous parlez. Si ce n'était pas Madagascar, mais si c'était un pays européen qui aurait découvert en fait ce remède, est-ce qu'il y aurait autant de doutes? L'Agence nationale de sécurité du médicament a très récemment publié une mise en garde quant à l'achat de produits à base d'artémisia, affirmant que les vertus thérapeutiques sont fausses et dangereuses. Alors, est-ce que vous avez l'impression que ces doutes, voire des soupçons, disons-le, de charlatanisme, viennent de l'Occident? Je ne comprends pas pourquoi autant de questions, pourquoi autant de problèmes. Le problème, c'est que ça vient d'Afrique. Et on ne peut pas admettre, on ne peut pas accepter qu'un pays comme Madagascar, qui est le 63e pays le plus pauvre du monde, ait mis en place, en fait, ce formule, ce tambave pour sauver le monde. Rajoelina tient tellement à changer l'histoire de Madagascar qu'il ira jusqu'à inciter les Malgaches à négliger la culture du riz au profit de l'Artemisia annua, plante servant de matière première pour fabriquer le CVO. Kile Artemisia io no ampiova ny fiainan'ny malagasy ray manontolo. Raha mamboly vary tsika dia $350 ny tonne ny vary. Fa ny tonne ny Artemisia dia $3000. Malagasy rehetrarehetra zany manomboka zao amboly Artemisia avokoa tsika. Anao iziny tsika ahafahantsika mahazo vokatra anasitranana zao tontolo zao amin'ny alalan'ny Artemisia. C'est une idée stupide, monumentale, quand on sait que le riz est l'aliment de base de notre pays qui peine à nourrir sa population et qui est contrainte à l'importation de ce produit de première nécessité, bon an, mal an. Mais le plan de Rajoelina est beaucoup plus machiavélique qu'il n'y paraît. Car en amont, sa famille a verrouillé le business de l'Artemisia. Quelques semaines avant la date du lancement officiel, plusieurs membres de sa famille sont devenus actionnaires de la société Bionex, spécialisée dans la collecte et la transformation de l'Artemisia à Madagascar depuis plusieurs années. La mise en bouteille du Covid organique s'est réalisée dans les usines de la compagnie Vidzar, fabricant de rhum. Tandis que la confection des sachets contenant les feuilles séchées d'Artemisia est confiée à la société TAF, spécialisée dans les épices. En réalité, le nom de l'IMRA et celui du professeur Akutratsi Mamang n'ont été utilisés que pour servir de caution scientifique à la tisane présidentielle, d'autant que l'IMRA dispose déjà, bien avant la sortie du CVO, du complexe ATA ou Aortim Karetana. Pour ne pas faire de l'ombre au remède présidentiel, ce produit masse de l'IMRA, qui a déjà prouvé son efficacité, a subi un véritable lynchage médiatique quelques jours avant la sortie du Covid organique dans les journaux pro-régime.
Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire qu'il a instauré, Radziwiłł pouvait choisir librement, sans se soumettre aux procédures d'appel d'offres, les entreprises précitées de son cercle d'amis. Il a aussi ordonné que l'artémisia ne peut plus être exportée. La famille de Radziwiłł et son entourage n'avaient pas besoin de faire le moindre petit effort financier pour faire des profits dans cette affaire en or. Ils font tourner leur business grâce à l'argent des contribuables et des aides émanant de l'étranger. C'est avec les fonds attribués par la communauté internationale qu'ils ont acheté le stock d'artémisia dans toute l'île. On retrouve des traces de ces opérations dans le rapport publié par le ministère de l'Économie et des Finances sur l'utilisation des fonds attribués par la communauté internationale. Plus de 2,7 milliards d'ariars consacrés à l'artémisia figurent en première ligne dans la colonne des dépenses. Sur la même ligne, on peut lire 0 ariard de recettes, alors que des millions de bouteilles de CVO ne sont pas distribuées gratuitement, mais vendues en grande surface. Où va l'argent? Radziwiłł a mis en avant la carte du patriotisme dans le marketing de sa tisane, en insistant sur le Vita Malagas. Mais au départ, c'était une société française immatriculée à Paris qui commercialisait le CVO et qui a encaissé les recettes, si l'on se réfère au code-barre visible sur les bouteilles. Radziwiłł et son entourage étaient contraints de changer rapidement les étiquettes face notamment au lever du bouclier de l'Agence nationale de médicaments. En France, l'Agence nationale du médicament a enfoncé le clou, écrivant au sujet de l'artémisia qu'au-delà d'un risque d'inefficacité, le recours à ce type de produit en automédication peut présenter un danger pour la santé. Les remèdes miracles sont rarement miraculeux. Plus grave, afin d'asseoir son monopole et de développer la juteuse affaire familiale, Radziwiłł a obligé les enfants à prendre le CVO. Les élèves qui refusaient de boire le remède étaient privés de cours. Nalaina ilay ankizy tany amin'ny salle izay tsy nisotro dia tsy maintsy niresaka taminy nanazava ny sainy ilay ankizy tena ohatra tsy afaka hisotro mihitsy dia napetraka hoe aleo zany mijanona any an-trano mandritra ny confinement. Alohan'ny ivoanany sekoly dia jerena tsirairay ny tavangan'ireo mpianatra rehetra misy ny fanafody ka izay mbola tsy nihinana dia terena hihinana vao mahazo mivoaka. Cette mesure anticonstitutionnelle a figuré sur un post officiel de Radziwiłł sur les réseaux sociaux. Pourtant, la loi fondamentale de la République de Madagascar stipule dans son article 8 qu'il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. Un véritable VRP du CVO qu'il a défendu bec et ongle depuis 1 an, Radziwiłł et ses partisans n'avoueront jamais que le CVO est inefficace contre le coronavirus. Mais les faits sont têtus. Aucun des 15 pays africains destinataires des cartons de la tisane présidentielle n'a repassé commande. Les études menées au Nigeria et au Congo ont prouvé que ça ne marche pas. Évitant d'humilier davantage les Malgaches, les scientifiques africains ont parlé avec un langage diplomatique pour expliquer le fiasco. Écoutez. Nous avons provisoirement dû arrêter cette expérimentation parce que sur ce bras du Covid organique, malheureusement, il y a des patients qui n'ont pas répondu. Autre preuve de l'inefficacité de ce remède, quelques dignitaires du régime ayant pris publiquement le Covid organique ont contracté la maladie. Mis dans une vidéo publiée sur Facebook, il ira jusqu'à forcer un enfant à prendre la boisson amère. Mais l'excès de zèle de ce député orange ne l'a pas protégé contre la maladie. Plusieurs autres proches de Radziwiłł, donc buveurs de CVO, étaient aussi malades.
andalo teo daholo no mpatiaram-pianakinotra rehetra na politika io na moto io na sotokataloha io na vehivavy io nani fa tena afle izy. Certains sont même décédés. Malgré ses échecs cuisants et ses déboires interminables, Raduel continue à étendre son business familial. Il crée une unité de fabrication de gélules, toujours à base d'artémisia, baptisée CVO+. Il est entouré de quelques vieux complices, bien connus pour avoir coulé des sociétés dans le passé. Pour ne citer que le tristement célèbre Ulzon Rabon, artisan du scandale de la société Flamco, ou encore l'ancien directeur de la Samva, qui a brillé par le non-accomplissement de sa mission de ramassage d'ordures de la capitale il y a quelques années. Ce personnage peu recommandable sourit bêtement quand Raduel déclare lors de l'inauguration de l'unité de fabrication que les Malgaches ont le remède et n'ont pas besoin d'évacuation sanitaire à l'étranger. Ny malagasy nanga mantsondrana makany mihitsy sanatria ny vava hitady ny fanafodana zareo fa tsika efa manana ny fanefitra mikasika an'izany hoentina hidivana amin'izany coronavirus zany. Malgré ses propos arrogants, les évacuations sanitaires des tenants du pouvoir se sont succédées. Celle du ministre de la Défense, du gouverneur d'Analamang et d'autres barons du régime constituent aussi des preuves irréfutables du fiasco du CVO. Cela n'a pas empêché Raduel de déclarer « Madagascar est sur le point de vaincre totalement le coronavirus, contrairement aux autres pays. » L'excès de confiance mal placé, des critiques venant du monde entier, notamment d'Afrique. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Grand Soir, à la une de l'actualité. Est-ce que ça a été une erreur pour le président de ce pays, Andry Rajoelina, de tout de suite affirmer à la face du monde que ce pays avait trouvé un remède efficace? Est-ce que ce n'a pas été une maladresse de la part de ce président? Oui, Madagascar a fait vraiment une erreur. En réalité, le président malgache n'a pas une grande connaissance dans le domaine, mais il s'est laissé emporter. C'est un président. On sait comment il est arrivé au pouvoir. Voilà, c'est un président populaire, mais il n'a pas un grand CV. Aujourd'hui, c'est vraiment l'échec qui fait honte à toute l'Afrique. Tout ce que je n'ai pas aimé dans l'annonce du président africain de Madagascar, c'est cette façon africaine de faire les choses. Et il ne faudrait pas qu'on prête le flanc et que les gens se moquent de nous en Afrique. Il faut éviter les effets d'annonce, il faut éviter le show médiatique. Andry Rajoelina est arrivé au pouvoir, Madagascar est passé de la 88e à la 134e place au classement des pays les plus corrompus au monde par Transparency International. Le côté showman vient aussi de sa personnalité, il ne faut pas oublier son parcours de DJ. C'est quelqu'un qui était un animateur de soirée, qui sait comment monter les spectacles, qui sait comment animer les spectacles et qui sait comment vendre un spectacle au public. Pour la presse française, à l'instar de la radio RTL, Raduel a décroché le titre de roi de l'intox. RTL Matin, Yves Calvi. Comme chaque matin, avec vous Jean-Mathieu Pernin, bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, vous allez nous parler du président malgache, devenu une véritable star des intox concernant le coronavirus. Alors oui, c'est vrai que toute crise révèle des femmes et des hommes. Et puis, il y a Andry Rajoelina, président de Madagascar. Mi-avril, Andry Rajoelina organise une conférence de presse avec des journalistes malgaches et présente une petite bouteille au liquide jaune ambré portant le nom de Covid organique. Selon le président en décoction, c'est un bon traitement préventif. L'OMS attend toujours des résultats cliniques qui ne viennent pas. Bon, on va prendre un petit verre de chloroquine, un verre de Covid organique et on se retrouve dès lundi matin. Raduel, qui voulait être le sauveur de l'Afrique, fait aujourd'hui la risée du monde. Des humoristes lui ont même consacré des vidéos.
Remède miracle malgache. Un article de France Info qui nous dit les compositions de ces pots surventées par le président malgache sont confidentielles. Ok, le mec est pas partageur. Le président malgache annonce 2 cas de guérison, mais sans préciser le nombre de personnes testées ni le protocole établi. D'accord, donc tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a 2 mecs qui ont bu de la tisane et qui sont pas trop mal depuis. Les scientifiques malgaches expriment ouvertement leur désapprobation. Bon, d'accord, donc la tisane ne fait pas du tout l'unanimité là-bas. Hein. C'est-à-dire qu'on a affaire à un truc où la composition est secrète et son protocole de test d'efficacité aussi. C'est comme le mec en soirée qui te propose une petite pilule bleue qui dit vas-y c'est super et toi tu dis bah c'est quoi? Méfiance. Bon, en définitive, l'OMS n'a pas reconnu l'efficacité du CVO. La situation est plutôt dramatique. Apa cuma ini, Mas? Cuma tinggal ini. Oke, tidak double gold. Lo jangan dengan marah. Raha ny fampitam-baovao azo avy amin'ny tompona ndraiky ny hôpitaly manara-peny teto Mahajanga dia tsy tanany ihany ity iray mpianakaviana ity tamin'ny 7 ora alina ndosy ny fahafatesana izy. Avy any amin'ny ity tany ampiasana nalefa ny tany Mahamasina dia nalefa ny nakaty Alarobia fa hoe tsy afaka tsisy fanjina intsony fa matory amin'ny tany daholo ny zareo ao ary tonga eto indray izay dia mbola io andro io zao izay nefa izay efa maraindraina ihany nefa tonga teto. Dia misy olona ihany fa tsisy afaka mandray satria tsy afaka manapa-kevitra hoy zareo. Ny olona nefa be ny efa sepitra marary zareo zany ohatra mifahotaotaka eo fotsiny satria ny andro baiko anankiray dia ilay baiko hoe tsy fantatra hoe aiza iza manome an'ilay baiko raha izao no mitony fateto daholo ireo zao zareo feno marary mitsitsitra fotsiny any anaty tomobila tsisy mandray satria mbola feno ny toerana. Tsy nisy ny raha mihitsy ilay olona bekakinay. Efa niezaka izy mitazona ny ainy fa tena tsy vitany. Dia mampalahelo be izy raha ohatra izany ilay zavatra misy ato. Mbola tsy hay eo izay manaraka ny ambulance ity dia izay. Teo aloha izy ray roa. Hita mihitsy izany hoe betsaka mihitsy ny maty satria betsaka mividy lamba. Izao mandeha ny lamba. Be da be ny maty. Nahatramin'ny nisy ny corona aloha dia manatombo be ilay izy. Avo teny eny io. Dia tsy amin'nisy ny corona tamin'ity indray betsaka tena betsaka. Zay presque tonga teto aminah aloha izao dia corona dia alevina zao daholo. Madagascar fait face à une hausse considérable de contamination. Les hôpitaux sont saturés, obligés alors de réquisitionner 5 établissements hôteliers pour soigner des patients souffrant de la forme légère de la maladie. Quand tous les pays du monde ont commencé à vacciner leurs populations respectives, Rajoelina a persisté encore à n'utiliser que son CVO comme seul remède. Un remède magique, selon le président malgache, qui refusait de lancer une campagne de vaccination dans son pays. Complètement dépassé par la situation, le gouvernement a dû faire volte-face. À la date du premier malheureux anniversaire du CVO, le cap des 500 morts est dépassé. Madagascar et les Malgaches sont en grave danger. Dans ce mois d'avril 2021 particulièrement meurtrier, la mauvaise gouvernance se traduit ainsi sur le terrain par le manque d'oxygène, la pénurie de médicaments, le manque de matériel et d'équipements de protection, la surcharge de travail du personnel soignant, le retard de paiement des internes et des agents paramédicaux, les coupures d'électricité à répétition entraînant le décès des malades dits cas modérés privés d'oxygène. À Madagascar, ce n'est pas tellement le virus qui tue, mais c'est l'incompétence
l'arrogance. Madagascar est sur le point de vaincre totalement le coronavirus, contrairement aux autres pays. Et la mauvaise gouvernance des autorités. Ces nombreux homicides involontaires ne devront pas rester impunis. Araka ny narahantsika teo tamin'ny horonan-tsary mikasika izay zavatra noteneniny filoham-pirenena mikasika an'izany CVO sy ny ady atao amin'ny coronavirus izay nanomboka tamin'ny taona 2021 20 avril 2021 ka mandraka ity ny androany tsika miteny izao dia voarakitra ao anatiny ny horonan-tsary iny. Araka ny teneniko teo dia ho antsika rehetra izay manana ny fahafahana mijery télé na mijery ny rediffusion dia tsaratsara kokoa mahita anazy maso amin'ny alalan'ny télé na ny YouTube fa tsy mionona fotsiny amin'ilay feo ho an'izay fahafahana moa ho an'ny fahafahany tsirairay izay fa tsapahantsika tsara izany hoe atraiza ny fahaizana na ny tsy fahaizana mihitsy iny an'ity fitondram-panjakana ity ny filoham-pirenena izay ty ary zatra moeraoera amin'ny zavatra izay atao mieboebo ary araka ny voalaza tao anatin'le horonan-tsary teo dia manala baraka ny Afrika ozy izy le journaliste juriste ny resaka momba n'ity filoham-pirenena malagasy ity manala baraka le izy ary manala baraka ny firenena malagasy satria hatramintsika miteny zao dia mbola miziriziry foana amin'izany resaka CVO plus sy ny fireharehana fieboeboana fa tsika dia matohitra n'izany aretina zany amintsika miteny zao moa zany dia menatra ny filoham-pirenena menatra ny fitondram-panjakana hiverina amin'ny teniny sy hibaboka fa tsy mahomby ny ady izay atao amin'io coronavirus io ary ny vola izay nampiasaina tao anatin'izay teny sy mamitaka n'ilay vahoaka malagasy amin'ilay resaka CVO plus araka ny tenentsika teo hoe ny resaka plante médicinale sy ny resaka tambavy na ny ata izay natao ny IMRA dia tsy tokony potehina toy izany ary ny zavatra tokony hatrehina amin'izao dia ny asitrana ny vahoaka malagasy dia ajanona tanteraka aloha zany oeraoera zany afa-baraka tanteraka zany ny fitondram-panjakana amin'izao tsy afaka hiteny intsony amin'izao tsika miteny izao fa isika eto amin'ity miara-manonja ity no mandainga sy mamorona fa dia natao ho hitany rehetra mihitsy iny horonan-tsary iny ary tsy ny miara-manonja no miteny fa ny filoham-pirenena mihitsy no mamoaka ao anatin'iny horonan-tsary iny ny teny rehetra izay sako ny teny eto hoe langa tanteraka satria na ny filazana fotsiny ara hoe efa nahita nyio CVO plus itsika dia hoe sanatry ny vava ozy izy raha ohatra ka ny tsika malagasy indray ny andefa ny olona any ivelany ihany hitsapitena fa ny avy any ivelany ary ny tokony hitsapitena eto amintsika vo hitantsika tsy elatsela zay fa atao anatin'ny fitondram-panjakana na ny gouverneur ny Analamanga na ny ministry ny Foloanda ministry ny fiarovam-pirenena dia notsaboana tany ivelany nanaovana evasanina mikasika an'izany fitsaboana ny coronavirus akoatran'izay nisy olona izay nisotra nireny CVO reny anisan'izany ny sombravam-bahoaka any Atsimondramo ny Andry Ratsivahiny izay hitantsika nanao cinéma mihitsy izy menakavy nisotra n'izany CVO zany ary nreharefa nisotro isan'andro isan'andro ny CVO io fa tsy nanakana anazy tsy arary zany ary tena nanao forme grave tamin'ireny fotoan'andro reny izany hoe tsy azo atao ny mitompo-teny fatratra ary midefien'Andriamanitra sy mandainga indrindrandrindra ho an'ny vahoaka malagasy ary mbola mitoy moa zany hatramintsika miteny izao ny zavatra nandrasana fitondram-panjakana dia ny tena hitsaboana marina araka ny tokony ho izy ny vahoaka malagasy ary efa tenena foana ombieny fa ny vaksiny dia anisany fanefitra n'izany aretina zany nitamatama hatramintsika miteny izao tsy manana n'ilay fahaiza-manao ny fitondram-panjakana ary zay no mahatonga antsika rehetra amin'izao fotoana izao ampanantenany ary tsy mahatoky intsony ny fitsaboana zay amin'ny alalan'ny business ataon'ny fianakaviana sy ny filoham-pirenena sy manodidina anazy no hitadiavina fotsiny amin'izao dia hoe ameo any fanafody izay nampanantenainareo fa maimaimpona ny olona marary amin'izao fotoana izao meo ny oxygène izy ary ny fiarakodia izay takina hatramintsika Covid-19 reny tsy hitatsonina lehany lasa izy ireo nomenan'izy ireo ary tamin'iza novidianana an'ireo fiara ireo tamin'ny volan'iza satria tsy hita ao anatin'ny site web raha ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia ny fampiororona mitoy foana ary miainga indray moa zany ny devoly ny sasany amin'ny fanenjehana le miara-manonja sy ny
ny olona eto anatiny miara-manonja satria dia lazaina